Amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao kosa dia betsaka ireo fikambanana no misafidy ny manatanteraka ny fambolen-kazo. Fotoana izay mampety tokoa ny fambolen-kazo ka izany no isany isariana sy mampatonga an'ireo fikambanana maro samihafa manatanteraka indrindra izay fambolen-kazo izay fanampanazavana avy hatrany. Zanakevitsika arivo fototra no novolen'ny fikambanana andro fanabeazana mirindra na ny Afami teny Ambatomboravavy. Fambolen-kazo izay efa fanaon'ny fikambanana isan-taona ho fiarovana ny tontolo iainana. I fambolen-kazo io dia fandraisana anjara mavitrika amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainantsika satria fantatritsika loatra fa izany hazo izany dia sady harena no aina no fahasalamana ka tetỳ androany dia niara-ny entana ny mpikambana Afami rehetra sy ny zanaky ny Afami mba niara-namboly azo ary ny ankizy dia tiana anisany nandray anjara mavitrika satria notezaina anatin'izany hoe fandraisana anjara zany ny ankizy sy ny atao ihany koa hoe fampandrosoana zany. Tsy mandeha irery ny fikambanana Afami fa miaraka amin'ny fikambanana Lovasoa ary ny commune Ambatomboravavy amin'ny fanatanterahana fambolen-kazo dia nitoerana. Tsy mijanona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany fa miasa ihany koa amin'ny fampiroboroboana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy ny fikambanana Afami. Mandritra ny andro ny vehivavy 8 Martsa dia anatanteraka fifaninana ny anivo fokontany 130 ao anatin'ny boriboritany 9 ny fikambanana. Dia iny fandedidiny ankory bijery ajaina no etiko isarana amintsika indray amin'ity takariva ity. Isaoranao naharitra hatramin'ny farany mijery ny fotoanan'ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity androany ity. Rapitsindray sika ry bijery ajaina mifame fotoana eto. Veloma tompoko. Baolay vous présente Miaraka Stéphanie, les voilà me full fait